Ombantsika menakavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Vavaka sika, misaotra anao zay raha eo amin'ity andro alakamisy 9 septambra 2024 ity, izay azona indray mahazo anjara mofinaina eo anatrenao. Dia ianao ne no ampalady ny sofinay ka tonga ny fonay koa ho tanolonaka ny teninao dia ho avy zato ina ne ny famoazan'ny teninao amponay aherizanay anaovana ny sitraponao amin'ny tontolo andro ity. Misaotra Jesosy. Amen. Mandray loha hevitra vaovao tsika amin'ity andro ity dia ny loha hevitra manao hoe miorena amin'ny tompo amin'ny batisa, nanomboka tamin'ny larbi 1 septambra teo nandray zany loha hevitra zany tsika hoe miorena amin'ny tompo amin'ny batisa. Zava-dehibe avana ny fiorenana amin'ny batisa satria ny batisa no fanamarinana fa olombavontsika rehefa nanino an Jesosy tompo sy mpamonjy. Ko amin'ity andro ity ny filazantsara Marka toko voalohany 9:1 ny fampizarana amintsika. Marka toko voalohany 9:1 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny androan'ny filazantsara an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, araka izay voasoratra eo amin'ny Isaya-paminany hoe: indro zao manehaka ny eko elohanao, izay amboatra ny lalanao injany misy feno miantso mafy hananefitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah, lalan-kalena. Dia niseo Jaona izay nanao batisa tananefitra ka toy ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloko. Dia nandeha nanantona azy ny tany Judea rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerusalema ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordany reny rehefa nieky ny voatany. Ary Jaona mitafy lamba volon-dameva ary fehikibo hoditra teo amin'ny valahany, ary ny finanany dia valala sy tantely reby ary nitory izy ka nanao hoe: avy eo riky ilay mahery noho izao ka tsy mendrika hiondrika amin'ny fehikapany kory azy aho, zao efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa nanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny asa nataony Jaona mpanao batisa sy ny asan'i Jesosy revana dia tena mifandray tenjo. Lazainy eto fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa Jesosy kosa manao batisa amin'ny fanahy masina. Zava-dehibe ny fiasan'izany rano sy fanahy masina izany. Ny batisan'i Jaona rehefa neky ny foatany ny olona dia natao batisa tamin'ny rano nahazo famelan-keloko. Rehefa tonga indray Jesosy dia tian'Andriamanitra sika ho voatahiry ho amin'izany fahadiovana sy fahamasinana izany, dia tsy manaiky mihitsy Andriamanitra raha tsy nanomentsika ny fanahy masina. Zava-dehibe ary ny fiorenana amin'ny batisa satria tsy vitany hoe fanadiovana sy fanomezana amin'ny famelan-keloka ihany, fa anorenana antsika mahafiorina tsara amin'ny fanaranan'ny tompo amin'ny fiasan'ny fanahy masina, satria ny fanahy masina teo dia mitarika antsika, mampahery antsika, manolo-tsaina antsika, indrindra mampiaiky antsika amin'ny faotantsika rehefa sendra mivily miankavia na miankavana antsika ka mamerina antsika indray amin'ny lalana kasitrahan'Andriamanitra, satria ny fanahy masina teo dia mpitary-dalana, mpanolo-tsaina, mpampianatra. Koa amin'ity andro ity aokantsika tsonina fotsiny hoe nahazo famelan-keloko, fa mangataka isan'andro an'andro mba ho feno ny fanahy masina mba hitoerantsika ao amin'ny Kristy, satria ao amin'ny Kristy tsika no mandray ny fanadiovana sy ny fanamasinana, ary indrindra ao tsika no voary amin'ny fahalitoana sy ny faharatsiana misy atỳ amin'ity zao tontolo zao ity. Jesosy Kristy raha teo moa efa mifona ao antsika kavanan'Andriamanitra raitsy toa amin'ny fonana manakizay. Ary ny tanjon'Andriamanitra sika endreny dia ilay zavatra tsara indrindra mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehantsika amin'ny fiaviany eny amin'ny rano lanitra. Koa miteza zasy ianao hanao zava-dehibe ny batisan'ny rano dia ny famelan-keloko izany, ary ambony izany rehetrarehetra izany koa ny anaiky ho tarin'ny fanahy masina amin'ny fahalovana
ny fanamasina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ka teo moa efa niteny hoe ianareo na dia ratsy aza dia malala manome zavatsoa ny zanak'ireo. Mainka homonga ianareo any an-danitra, tsy hanome ianareo ny fanamasina ho an'izay mankataka aminy, dia mila mitalao manakariva mba hanana zany fafinoan'ny fanamasina zany manakariva isika, mba azontsika mitoetra tsy manatsiny mba hara-piavan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa efa nanindry famonjena ao anay ianao tamin'ny nanoloranao anay ny sakramenta amin'ny batisa, izay azonay fanadiovana, famelan-keloka, ary indrindrindrina fanomezana dia ny fanahy masina. Ampitoera ty anatinay manakiriny ny fanahy masina tompo. Azonay manohatra ny fanarahana anao sy hiezaka mitoetra tsy manatsiny mba hara-piavana eny amin'ny rano lanitra. Ny fanahy masina anie no amerina anay sy ampatsiara anay fa tianao izay masina sady tsy misy tsiny mba hara-piavana eny amin'ny rano lanitra. Dia sitraka ny ary vavaka hoe ranay izay ny an-danitra, masina anie ny naranao, mitonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sikaponao, ity tany tahaka ny an-danitra, mino ny anina sahazo anay ary mamelana ny elokay tahaka na amelana izay mika taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie izao tsodrano izay tononona amin'ny anaray zanaka fanamasina izao, rehefa amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany mahazoantsika mitoetra manakariva amin'ny famelan-keloka izay nomenantsika, andrina anaiky tariny fanamasina amin'ny zavatra rehetra. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo ho itombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanamasina, matoky izay niantso anareo sady izany nanefy izany. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.